Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indraindra dia mbola tsy nisy aza ny taremarika dia fantatra fa nisy ny fandrarana tsy ampiasa ny compte amin'ny banky na ny blocage de compte no tanterahany tamin'ity taona ity raha ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny Samifinina. Claudia Rasolson sy Mami Rasoanaivo. Efa nisy ny fandrarana tsy ampiasa compte no tanterahana tamin'ity taona ity raha ny fanamariana izay noenty ny télé général ny sampandraraha malagasy iadina amin'ny famotsim-bola sy famatsim-bola ny fampiroroana na ny Samifinina. Raha vao misy tonta-taratasy ampitaina any amin'ny fitsarana sy any amin'ny sampandraraha ohatran'ny hoe misahana ny hetra sy ny vaditseranana dia azo atao foana ny manao an'izay fanakatonana, tsy fanakatonana moa raha ny tena marina fa fandrarana n'ilay olona zany tsy ampiasa ny compte izay voakasika le AIA ana famotsim-bola na famatsiana ny asa fampiroroana ka reo roa reo zany dia efa nanaovan'ny Samifinina an'izay tamin'ity taona ity araka ny teneniko moa hoe ny raha manokana tsy ho azoko atao mihitsy ny resaka azy fa kosa ny afaka miteny aminareo fa misy izay na fanakanana tsy ampiasana compte sy amin'ny lafiny famotsim-bola na lafiny famatsiana fampiroroana. Raha nitatry ny asan'ny Samifinina ny taona 2012 izay navoaka tamin'ny taondasa dia mahatratra 410 ireo compte voakasiky ny fandrarana na ny blocage izay hatramin'ny fisian'ny Samifinina ary compte eo anivon'ny banky sivy no voakasika tamin'izany.